Satria izay ny teny Jesosy hoe mirosoa ao amin'ny lalina. Raha misy zavatra tsy miova dia ny fitiavan'Andriamanitra. Raha misy antony tokony hiderantsika an Jesosy mety ozy izy ianao hoe misy zavatra mafy be reto atrehako. Miangavy ianao androany aza mitodika eo manoloana ny olanao ianao fa mitody fotsiny amin'ny fitiavan Jesosy fa ampo antsika sy ianao ny fahasoavany. Amen. Ny tananao ny momba ny eloko rehetra Jesosy navelanao. Ampy ahy tokoa ny fahasoavanao izay mombanao rehetra. Efa noentinao teo amin'ny hazo fijaliana roa arivo taona lasa Jesosy. Ny fangejana, ny fahoriana, ny aretina. Ampy ahy tokoa Jesosy ny fahasoavanao. Ninona mety hitranga amin'ny fiainako Jesosy. Ninona mety ho sedra ho lalovanay. Tompo fantatray fa zany zavatra rehetrarehetra zany dia nataonao asoanay. Anehoanao fa ao anatin'ny tafiotra dia eo foana ianao. Na ao anatin'ny oram-baratra dia eo foana ianao. Na ao anatin'ny misavorovoro, na horohorontany, na mamaivay toy ninona ny aretina Jesosy. Dia miseho ianao fa eo foana ianao. Ny tananao ny momba ahy. Amen. Ny tananao no momba ahy, zao malala fa ty ianao. Reo eloko navelanao. Reo eloko navelanao, zao malala fa ty ianao. Lazao mety anjeray, mety anjeray. Nyavon faizao bula ijuru fon nuni erini sandinao lazao ihany mety anjeray nyavon mety anjeray. Tuamko, Alleluia. Fiantana pu watu amiku, ezao malala fati ayanao. Nifenuku na velana, zao malala fa. Okay, no ira maf metiantera.
irayntsika ihany mety anjera ninonino na misevo ninino mitsanga tompo izao hitsoro fone noni erini sadinao lafati ayanao mety anjera ni afo faizao bula hitsuro nunyerini sadina zao malala pati ayanao nunyerini sadinao zomalala fati ayanao nunierini sadinao zomalala fati ayanao. Hallelujah. Hallelujah. Tanana kavanan famarinanao ny tandremanao ay ny masonao mitsilo ny lalako tombo tsy arefo ny finoko hitsoro isan'andro amin'ny teninao ao fa ny anaranao no mahavonjy ay ny anaranao no mahavonjy ay ny anaranao teninao no manafaka ay ny teninao no manafaka ay ny teninao tsorakazonao tombo manafatao-tsay oh afaka ovelonao no ny aminao saotra Jesosy oh. Da apetrakitsika amin'i Jesosy ny momba antsika rehetra aokatsika tsirairay avy tena ho feno fiankofa aoka ho feno fanolora-tena aoka ny amintsika rehetra androany tsisy azontsika da ho an'olo tena indray ny andrasan'i Jesosy amintsika dia tsy ny talenta atsika tsy izay heverintsika ho potentiel atsika ny ilain'i Jesosy amintsika sy anao dia ny fotsika da ho zany fotsika izany omentsika sy anao azy androany maraina atoloro ny momba anao rehetra aoka ho amasinina aoka ianao mihitsy no an'olotra sorona ny aminao androany ambonin'ny alitara masina ilaza amin'i Jesosy hoe foiko anao Jesosy anao manontolo ny momba tsisy azoniko intsony Jesosy na dia ray segondra fa zay tombonandro zay mbola omenao ahy na hery na tanjaka ninona tompo dia omeko anao satria tomboko sy Andriamanitra ianao ny mandidy ianao ny manapaka aoka ny sitraponao no atao eny Jesosy antananao wapetrako indray ny momba rehetra ny fiainako
aoka tsy ahita fa tsy Jesosy ianao. Alleluia. Jesu mino anao, wow, ano manoto, wow, nyantony velomako sy nyantonirako. Lazao te ianao, te ianao. Indro iara-dina izanaiza, iara-dina izanaiza lena, na mety utsiki na atuki anawa, iaina amini lalanao, teni fikasano duria, Jesu mino anao, wow, laza mafy ano manutu, luau nyantony velomako sy nyantonirako, irako. Jesu mino anao, wow, ano manutu, luau nyantony velomako sy nyantonirako. Lazao te ianao, te ianao. Asatratony vavakao, akenao iravirambovao aka tsy anginy ianao. Tsy velonao any tenako ao, tsy velonao any tanjoko ao, Tompo vao anao, aoka velonato anatiko, kanao ny sitraponao, ho tianao anatanao, anao zay rehetrarehetra sitrakao. Tompo siariko ny foko androany, siariko ny foko androany, idiranao, idiranao Tompo. Mitsaoka, halleluja, mitsaoka na, wow, lazao mifonao rehetra mitsaoka, mitsaoka, mitsaoka nao, mitsaoka na, wow, mitsaoka na, wow, Tompo sy andriamanitro, mitsaoka nao, mitsaoka nao, mitsaoka nao, oh, mitsaoka nao, mitsaoka
raha sitraka ao dia andao tsika rehetra androany maraina iankoaka aoka tsy ho tereny ianao fa vokatry ny fonao ny mahatonga ny lohalika ao androany foritra natrian'ilay Andriamanitra atinohy ny zavatra rehetra fa mpanjino ny fahamasinany ny fitiavany asianao avy dia tsy mendrika iankofanao aminy ny famindram-pony ny fahasoavany. Oh alleluia aoko tsika natitra ny fanatitra tsara indrindra androany maraina ataovy tahaka ny fotoana farany iankofanao eto ambony tany fotoana androany maraina atolory azy ilay toepo mendrika indrindra izay tsara indrindra avy aminao. Andriamanitra masina ianao. Alleluia, alleluia, alleluia. Miendrika eto anatrehanao izay Andriamanitra. Ireo olona rehetra ny vidinao lafo tamin'ny ranao. Manatitra fananjananao izay fa masina ianao Tompo. Mendrika ianao Jesosy. Iza moa izay Jesosy niantranao fa mba iza loatra moa izay Jesosy natonga anao niala tany amin'ny fiandriananao mihitsy. Sarobidy loatra eo masonao izay. Miankohaka eto anatrehanao izay Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ray ny mandraka izay. Ianao ilay ankasitrahana, ianao ilay mendrika. Miankohaka eto anatrehanao izay Jesosy. Satria voary asan'ny tananao. Izay rehetra nananay sy maizy anay androany, tsisy avy aminay na dia kely akory aza. Ianao no antony zavatra rehetra Jesosy. Alleluia. Mitsaoka mitsaoka nawa mitsaoka Jesus mitsaoka nawa lazao hoe manaiky ianao manaiky ianao. Alleluia manaiky ianao manaiky 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 lazao mifono rehetra manaja manaja ianao ilay mendrika ao an-tsaina manaja ianao ireny manaja 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 Jesu mino anao wow hanumanutu luau nyatuni belumaku sinyatuni raku Jesu mino anao
Sinyatuniraku Yana Lazoyan Nyatuni Velumaku Sinyatuniraku Mila mandray fanapa-kevitra tsika androany. Mila mandray fanapa-kevitra ny androso. Amen. Tsy tokony tamana eo amin'ny toerana anankiray tsika. Ozy izy mpanompony Andriamanitra izay hoe rehefa mijanona amin'ny toerana anankiray ianao dia aza mieritreritra hoe tsy mihemotra fa ny fijanonanao amin'ny toerana anankiray vao maika mihemotra ianao satria ny hafa mandroso ianao mijanona eo. Mila misokatra ny masom-panahintsika sy ianao androany. Mila mandray fanapa-kevitra hoe ny fanahy masina mampianatra antsika eny an-dalana eny hoe reto zavatra reto mbola mila amboarina, mbola mila ezahanao. Dia tsy tokony hoe notsika fotsiny izy rehefa mananatra antsika fa mila makatoy isika. Amen. Androany manana fotoantsika androany maraina dia sainao inona ilay dingana tiany fanahy masina hitondrananao. Dia aoka ianao anaiky handray fanapa-kevitra ny androso. Aza mijano eo amin'ny toerana misy ianao androany fa mandrosoa ianao any amin'ny lalina. Jesosy dia maniraka antsika androso any amin'ny lalina. Aza eritreretinao izay mety efean'izany profondeur zany. Aza eritreretinao ny circonstance mitranga fa aoka itsika ankatoa hoe rehefa miteny Jesosy hoe mandrosoa any amin'ny lalina dia androso any amin'ny lalintsika. Amen. Jesosy avony izay tsirairay avy androany. Triarinay ny fonay sy ny mombanay rehetra isokatra tanteraka ao amin'ny sitraponao. Amin'ny volonté parfaitenao Jesosy. Amin'ny tanjom-pamoronanao anay tsirairay avy. Jesosy aoka hoentinao amin'ilay rivotry ny fananao, ilay tsy takatry ny sainay olombelona. Aoka foanana amin'ny fisainana maha-olombelona rehetra androany maraina. Aoka foanana ny kajikajy rehetra izay fieritreretanao rehetra hoe amin'ny fahaizanao, amin'ny diplôma manananao. Aoka foanana mahaizanao rehetra androany. Aoka Jesosy no anjaka. Aoka Jesosy hipoaka ao anatinao. Aoka Jesosy hiteraka fifoazana ao anatinao. Aoka izy afo hirehatra androany, hiredareda indray ao anatinao androany. Satria Jesosy dia miantso anao andeha hiroso any amin'ny lalina. Manekenao hiroso any amin'ny lalina. Mivozy anao androany maraina. Mirosoa any amin'ny lalina. Amen. Jesosy. Ora serere siribara ya siriri serere. Alleluia. Enzay Jesosy. Amin'ny sidinao, tsy amin'ny vitesinay fa amin'ny fombanao. Aoka horavana ny kajy maha-olombelona rehetra Jesosy. Aoka ianao hiasa eto androany. Alléluia, 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 alléluia. Briseo Jesosy zavatra rehetra tsy nambola entananao eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fonay, amin'ny fahitanay ianao koa. Jesosy aoka tsy ahitanao amin'ilay fombanay izay fa ahitanao amin'ilay fombanao. Tahaka anao mahalala ny ray, aoka izay koa halalanao tahaka an'izany Jesosy. Halleluja. Andriamanitro, Andriamanitro ianao. Lazao hoe mangetahetanao ny fanahiko. Mangetahetanao ny fanahiko. Okay, nao ilaza maniry ianao. Maniry ianao ny nofoko. Indro sandratro anao ny tanako. Indro sandratro anao ny tanako. Toy ny tanomaina mitady orana Jesosy.
zay mitady orana mihoatra noho izany andrandrako anao androany ame no andrandrako anao te hitondra fanatitra manipofony indray ho anao lay rano velona tompony aina sy fanay akenao ira mafy oeto miakatra oeto miakatra sy tony ao amiaminao te ahitanao ao ny tsarany anidinao kanidinao ahita mihoatra ny eto antany fanaiko ho tafakambana aminao Andremanitro laza hoe mangetaetanao ny fanaiko maniry anao ny nofoko asandrato anao ny tanako toy ny dany may zay mitady orana mihoatra noho izany jesosy ny andrandranainao eto amin'ny fitoerany ty andrana no andrandrako anao te hitondra fanatitra
Izanao toetra raha ianao tokoa no eo anilako miaisotra mitahotra ny ahiahy ny orooro satria ianao ilay Andriamanitra mijoro ho Andriamanitra mandrakizay ianao ilay Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba Andriamanitra Abrahama ianao ihany koa no Andriamanitra. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, je ne chancellerai pas. Si l'homme ignorait, je sais que Dieu m'aime. Il m'a sauvé. Il m'a aimé, je suis guéri. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, je ne chancellerai pas. Et si l'homme ignorait, je sais que tu m'aimes, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, je suis guéri. Ramumbayano, Ramumbayano, Izanwa tuita, Ranila kanao, Tia tauta. Si
mauvais, je suis guéri. Dotsika ty atarana mafeo an'Andriamanitra. Orakoraka mafeo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka. Ao fofany amin'ny lanitra ny tananao amin'ny fonao manontolo. Dotsika itsoko ny mpanjaka be voninahitra. Mety tsy hitany masosika izy fa manatrika antsika eto. Izy no antony ty fivoriany ty. Izy no manasa anao. Tsy zavatra ve nivelany ampidirina loatra le fiombonana tiany ho tanterahana. Fa ny fahatsapahanao ny alala ny fitiavany ianao ao anaty fa maiky no ao anatinao izy. Izy le be fitiavana, izy le antom-pisy antsika ny tanany miazona antsika, izy no mampijoro antsika, izy no matoy izao antsika. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Aoka ny fony izay rehetra manam-pofinaina, anandran-tanana any amin'ny lanitra kakasitraka ny mpanjaka be voninahitra. Izy zao mpanjaka zao, Jehovah Tsoto, lay piato mahery, lay izy niditra ao amin'ny varavarana fahagola, ninona endrika mikatona rehetra na tranay na oviana rehefa mijoro ao am-bavahady izy tsy maintsy misokatra ny lalana satria natao anaky ny mpanjaka ny zavatra rehetra. Aovaovainy amin'ny lanitra ny tananao, okifazy sy ny ravoravo ny zava-kiona amin'ny voninahitra ny sanavitra azy fa velona Jesosy. Halleluja! Tsisy mihitsy ny takazy amin'izay Andriamanitra. Halleluja! Izan waktu witai ranilak yanau tia tahu tau nati salalai Sabotsy de tia vovundiau mamiau Ramumba yanau izan watu itai dan milakana Ny lehibe ny fitiavanao anay, ny lehibe ny famindraponao aminay, ny asarobidy ny fisinay eo anatrenao. Androany maraina misotra fa isan'izay nasainay mbola afaka iombona tanteraka aminao indray amin'ny endriky ny fanekena vaovao sady mandrakizay. Misotra fa tsy mofo fotsiny no haninay fa ny tenanao nofotrao. Tsy raha nymboaloboka fotsiny sotronay fa ny rahanao maneo fa vita fatodra aminao zay, maneo fa vita fiombonam-piainana aminao zay. Ary makasitraka satria isitraka famindrapo vaovaovao maraina indray zay androany noho ny fitiavanao sy ny alala ny fiheveranao anay. Mitenena Jehova miaino ny mpanomponao.
amen. Tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Mahazo toerana tompoko, mahazo tomany. Zao a tena tsy maintsy voatery a androany somary aborder karazana sujet kely anankiray zay fanontaniany maro pastera tsika ngatsy mandodimy matsony gamby efa misy any amin'ny folo le fanontaniana tsy namaly mihitsy hatramin'izay. Anankiray faharoa, fa inona ny ifandraisan'le fanasan'ny tompo amin'ny fanekeny Abrahama ao amin'i Jesosy Kristy ka nahatonga ny tompo nifidy mofo avy amin'ny blé, halleloja, koba tsy misy masirasira, dia ny anankiray ranom-boaloboka. Andriamanitra zany tsy vidy orange sy manioka na mangazo fa misy dikany ny zavatra rehetra zay nataony Jesosy, ary zay révélation zay androany a no hozaraiko amintsika. Amen. Hiditra kely mikasika momba ny ireo karaza mpitahiana anankiroa. Misy ny atao hoe fitahiana avy amin'ny teny bonne parole na bénédiction. Ny bénédiction dia avy amin'ny teny anankiroa hoe béné sy diction, zany hoe bonne parole. Dika teny tsara le izy na filazantsara. Lendriky ny teny tsara zay zaraina dia le teny fahamarinana amelomana ny finoantsika mba ahafahantsika mifandray amin'le teny fiainana mitondra vokatra ho antsika rehefa niraisitsika ampinoana. Fa misy ny teny hebreo atao hoe beraka ny fiantsoana azy. Dikany hoe beraka indray a tsy mitovy amin'le bénédiction tsotra fa io a lay teny mpiainana avy amin'Andriamanitra, teny mpiainana avy amin'Andriamanitra natao an'ny olona anankiray zay tsy mety ho an'ny olona anankiroa fa anankiray, zany hoe ho anao manokana mihitsy le izy. Tsy hoe le teny ho an'ny rehetra tsara be ohatrany hoe filazantsara, fa teny mpiainana ohatrana tsodrano natao an'ny olona manokana le izy. Io no azon'ny Abrahama, io no azon'ny Jakoba, dia tsy azon'ny Isaka ny zaraina tamin'ny Esau tsony, fa rehefa lasindray mandeha dia tsy azo averina indroa. Ao tsika. Io no azon'ny Isaka tamin'ny Abrahama. Ary io le tanjon'Andriamanitra tamin'ny ananganana an'i Jesosy koa rehefa amonjy antsika izy. Zany hoe teny manokana le atao hoe BERAKA amin'ny teny hebreo, izay dika hoe lay sandam-boninahitra goavana avy amin'Andriamanitra zay tsy nomena afa-tsy izay olona manana n'ilay anjara voatendry avy amin'ny any. Ao ve tsika? Io zany karazana tsodrano manokana tsy miverina indroa. Hitanareo misy zavatra tsy miverina indroa. Ny anjely zao rehefa manetsika ny rano tao a Betsaida, tao Betesda, dia indray mandeha tsy miverina ihany. Dia izay tafiditra voalohany eo ny sitrana, satria natao an'ny olona anankiray le izy. Misy zavatra zany tsy natao an'ny olona rehetra fa ho an'ny olona anankiray, ary inoko fa eto le anankiray. Amen. Eto le anankiray androany. Amen. Andriamanitra rehefa miresaka mikasika momba ny fitahiany Abrahama dia misy fanekena miorona ao. Misy fanekena miorona. Ty fampianarana androany ity tsy averiko indrotsony. Fa tsika indray mba mipartager azy amin'ny namana rehetrarehetra sy mizara azy amin'ny namana rehetrarehetra, fa androany ny tena izara sy hiditra lalina kokoa na par rapport ny dimy zany na par rapport n'le hoe fanekeny Abrahama zany. Mino fa fotoana manokana androany iorenantsika, ary azoko antoka fa hijoranao tsy hozongozon'ny olona amin'ny tafiotra sy fampianarana be deaibe tsony fa ho azonao tsara ny zavatra tiako ho zaraina androany maraina rainao zay olon'izay tikanao hitiatanana mafy be ho an'ny tompo. Ato anaty baiboly dia misy karazam-panekena anankiroa. Nisy ny fanekeny Abrahama dia misy ny fanekena ny joron'Andriamanitra mpianatra tahaka ny any amin'ny université anakatso, droit na lalàna. Ao nanangana ny Moïse izy ho mpampianatra tsara, fa tamin'ny Abrahama izy tena mihitsy no nitsangana aneo ny sitrapony sy ny fahasoavany mba ahafahany Abrahama zay olo ny fanekena ho an'ny taranaka, vision na taranaka, le fanekeny Abrahama. Fa fananganana taranaka, fananganana le taranaka avy amin'ny Abrahama nampianarana azy tamin'ny alalan'ny Moïse.
ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Moïse dia atonga azy ampianatra sy anapahefana izara ny lalàna. Ny lalàna zany dia karazana fampianarana ananganana zaza. Halleluja. Fa ny fanekeny Abrahama dia ho amina vision ananganana zanaka. Deutéronomie 20:20 ka hatramin'ny 14. Halleluja. Tiako ianao Tompo, tsy mba nafoy ihany famondrapo ny tanànao, miazona ny fiainako, ny maraina vao mifoao, mandrapatoriko Jesosy io, berakio ny hatsaranao. Amen. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina nanaraka ny didiny, io le azon'i Mosesy, didiny rehetra izay nodiko anao androany, dia sandratra Jehovah Andriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahina ianao ao tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Atreo aloha dia misy hotahina be dia be any. Ny 220 ny raisitsika. Dia ozy izy, ho voahan'i Jehovah ho anao ny lanitra. Trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranon'orana amin'ny taninao, amin'ny fotoany sy tahiny ny asan'ny tananao rehetra, ary ampisambotra firenena maro ianao feno kosa tsy sambotra. Tanareo zany le fipetraka le izy, ohatrany hoe fanambazana ny olona hiaino ny feo an'Andriamanitra ho amina tanjona ara-pitahiana materialy. Ao le izy Galatiana 3:7 hojeritsika kely ny Galatiana 3:7. Galatiana 3:7 indray ny 7:20 ka hatrany 7:20. Kristina navitra anay tamin'ny ozony lalàna satria tonga voozona zay tonga voozona monjy anay izy, fa voasoratra hoe voozona zay rehetra miantona amin'ny azo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Rahalahy miteny araka ny fanaon'ny olona na dia ny fanekena didim-pananana ataon'ny olona ihany aza rehefa vita mafy, dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nolazana ny teny fikasana, tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza anankiray ihany ho an'ny taranaka ao dia Kristy izany. Hitanareo amin'izay manomboka presibety le fitahiana, tsy le lazainy Mosesy ho an'ny rehetra zay makatoy ny teny, fa ho an'ny rehetra zay mino an'i Kristy. Satria presi le izy eto hoe olona ray ihany ny lazaina fa taranaki Abrahama, olona ray ny taranaki Abrahama. Rehefa miresaka taranaka tsika dia mitetiarana ny lazaina, ary ihany na niteraka ny ihany na niteraka ny ihany ao anaty baiboly misy an'izany. Fa eto nitsindriny apôstôly Paoly hoe olona ray ihany le taranaka dia izy Kristy. Ary zao no lazaiko, ny fanekena izay nataon'Andriamanitra mafahiny dia tsy ho an'ny lalàna, dia tsy ho an'ny lalàna izay vao natao 300 taona aoriana ahafoana ny teny fikasana. Hitanareo amin'izay, io le tantara ny fandraisan'ny Mefiboseta tamin'ny Bartimeo, fa nizaraiko le izy. Dia Bartimeo verina kely amin'ny fampianarana fotsiny tsika. Bartimeo nanapahatsapana hoe Davida nanafoana ny lalàna tsy hidirany jamba sy mandringa ao an-trano, nametraka lalàna tsy hidirany jamba sy mandringa ao an-trano. Fa rehefa nandray Mefiboseta dia tonga saina tao anatina révélation i Bartimeo hoe jamba tsy tafitotra tao. Noho izany le jamba mbola tsy nandray ny anjarany io zahako, raha Mefiboseta le nampidiriny Davida. Ary ny zavatra azoko antoka dia zao ny fanekena ny fanaovan'i Jonatana sy Davida nahatonga ny Mefiboseta tafiditra tao an-trano, satria nahatsiaro an'le alliance tamin'ny Jonatana Davida, dia foana ny lalàna napetrany, fa le alliance tany amboalohany no nitohy nahafahany Bartimeo ny fandray tamin'ny fampahiratana ny masony sy ny dirany tao an-tanàna. Tsy marety kaman'Andriamanitra. Hitanareo le izy eto hiverina kely hoe amin'ny 7:20, ary zao no lazaiko ny fanekena izay nataon'Andriamanitra mafahiny dia tsy tsoahany lalàna izay vao natao 300 taona tao aoriana ahafoana ny teny fikasana. Zany hoe Andriamanitra eto te hametraka, hiditra amin'izay tsika, fa ny alliance
tsy miova mihitsiny satria tsy azo ny lalàna ovana ny puissance ny alliance na ny faneken'andriamanitra hatramin'ny voalohany. Atsangano ny tanan'izay mandrea hiditsika tena ho azavaiko ara-baiboly le izy atonganao tsy rorosaina intsony fa hijoro tsara ho anatin'le fanekena zay naorin'andriamanitra. Ao tsika hotoizako le izy fa raha avy amin'ny lalàna ozy izy ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony. Nefa tamin'ny Abrahama dia teny fikasana ny nanomezan'andriamanitra azy. Ino ary ny lalàna? Manampy ny fahadisoana izy ambara-piavy ny taranaka izay nomena ny teny fikasana ary nalahatry ny anjely teo tanan'ny mpanalalana izany. Ary ny mpanalalana dia tsy any irery fa Andriamanitra dia iray ihany. Ka moa manohitra ny teny fikasan'Andriamanitra va ny lalàna sanatria izany. Fa raha nisy lalàna mahavelona ny mena dia avy amin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana. Fa ny soratra masina dia efa nanidy azy rehetra teo amin'ny fahotana mba homena ny mino sy ny teny fikasana noho ny finoana ny Jesosy Kristy. Galatena 4:4 ny andiny voalohany. Ary zara mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra azy. Ny fisokafan'ny lanitra dia avy amin'ny fitahian'Andriamanitra ny olona. Ozy izy ny Deutéronomia 4:20. Raha miresaka izy mikasika momba ny hoe anokatra ny lanitra ho anao izy rehefa voarainao rehefa tahian'Andriamanitra ianao. Mose zany dia mitanisy ireo fitahiana sy ozina izay mianjady amin'ny Israely rehefa tsy makatoa an'Andriamanitra izy. Zany hoe ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra dia miteraka ozina, ny fanekenan'Andriamanitra dia miteraka fitahiana. Ka soa ihany fa ny nahatongavan'i Jesosy Kristy tsy tahaka izany. Fa noho ny fahasoavany sy ny famindrapony dia ny hoe ny sokafan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoantsika azy ny lalan'ny fanekena afa-tsika miombona amin'ilay alliance na lay fanekeny Abrahama zay naorin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ny hoe fisokafan'ny lanitra voalazan'ny Mosesy ao amin'ny Deutéronomie 20:12 dia vokatry ny fiatraikany fitahian'Andriamanitra. Zany hoe le fitahiana dia le hoe tsodranon'Andriamanitra ny fiainan'ny olona anankiray pakatoa azy. Raha io fanambaran'ny Mosesy io dia sahala amin'ny hoe tia metra-panontaniana tsika iza ny tonga aloha atody sa akoho. Raha eto ny fiatraikan'ny fitahiana dia tadio hoe ny fiatraikan'ny teny dia ny fitahiana ozy izy ny Deutéronomie 4:12 raha io ny vakitsika dia ny fitahiana no manetsika ny lanitra misokatra. Kanefa misy fotoana indray lanitra misokatra no mitondra fitahiana. Aleo sika ijery kely ny lojikan'i Moïse androany hoe ny fisokajian'ny lanitra ny endrim-pitahian'Andriamanitra ho télécommande ampisokatra azy. Zany hoe ny fiatraikan'ny fitahian'Andriamanitra manokatra lanitra. Io fitahiana dia vokatry ny fankatoavana ny didy ozy izy Mosesy anefa. Fitahiana vokatry ny fankatoavana ny teny sy ny didin'Andriamanitra. Zay no natonga ny Mosesy miteny hoe tahina ny olona rehefa mankatoa an'Andriamanitra ary ny fankatoavan'Andriamanitra ny olona an'Andriamanitra miteraka fitahiana ny manetsika ny lanitra misokatra ho azy. Zay ny tiany Mosesy zany ho azavaina ao anatin'io. Fa ozy Paoly ao amin'ny Galatena 4:7 indray hoe ny planin'Andriamanitra dia tsy tao amin'ny lalàna satria ny lalàna dia mampianatra antsika ho tahaka amin'ny fampianarana ankizy mandra-pahatanteraka ny fikasan'Andriamanitra. Zany hoe lalam-panorenana mandra-pahatanteraka le vision tian'Andriamanitra ho apetraka amin'ny taranaka. Ka ny fitahiana avy amin'ny lalàna dia fitahiana voafetra satria fitahiana natao an'ny zaza anankiray monja. Zany mahatonga Malaki 3:7 milaza ny 9:9 hatramin'ny 9:10. Ozy izy hoe vakitsika Malaki 3:7 9:9 hatramin'ny 9:10 vetivety. Miresaka kely tsika momba ny ampahafolo eto miresaka momba ny hoe fisokafan'ny lanitra ihany koa zay conditionné-ny famafazana. Androban'Andriamanitra va ny olona no mandroba anareo. Nefa ianareo amin'inona no androbana ianao amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Voaozina amin'ny ozina nareo nefa zany no robainareo dia zao ianareo rehetra iray firenena izao. Eto nareo ny ampahafolo-karena rehetra ho any amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko. Ary izao toetra amin'izany o Jehovah tompony maro raha tsy hovoaiko ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahinana manana ambiampy ho anareo. Eto teto le izy mametraka ny tenin'Andriamanitra eto misy ifandraisany amin'le fitahiany Moïse. Ny fanambarany Malaki hoe ny fanetsehan'ny olona ny fitahiny ny mahatonga ny lanitra misokatra. Ny porofony Malaki le izy rehefa tonga izy anazava mikasika momba ny fanaterana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena.
ohatra zao ny fisehoan'ly le zavatra sary tiany malaky hozaraina amintsika. Rehefa makany ampianarina ianao dia tsy maintsy mitondra droit d'entrée aloha va inscrit ao amin'le école. Dia zay ianao vao mitondra écolage isam-bolana satria efa tafiditra ianao. Lanjan'ny ampahafolo-karena zany inscrit ianao ho isan'ny olona mpiara-miombonantoka amin'Andriamanitra ary mifanatitra anehoanao fa manaja azy ianao tamin'izay nitahiny ianao ara-bola. Anazava kely zavatra anankiray ahako. Ny dimy tsy zavatra vaovao efa tao edeny izy io. Tsy ny zavatra rehetra tao amin'ny sany azo hohanina fa ny teo fovoan'ny sa dia tsy azo hohanina. Fa rehefa ninana ny tsy tokony hohaniny olona dia tafasaraka tamin'Andriamanitra. Midika an'izay ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia misy anjara napetrany ho azy foana. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny ny taxa any Kaisara, ny dimy an'Andriamanitra. Tsy sarin'olona na ara-panany nasehon'Andriamanitra fa sarina vola. Sarin'iza ny hitanareo amin'ny vola? Sarin'ny Kaisara. Meo an Kaisara zay azy dia meo an'Andriamanitra zay azy. Na tiana na tsy tiana ty amin'ny testamenta vaovao Jesosy nametraka fa misy anjaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Tsy ny rehetra azonao ny anao fa ny proof fa misy anjaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia misy anjaran'Andriamanitra zay tsy anao fa tsy maintsy homenao azy. Anazava kely zavatra anankiray fantatrareo ny problème mety mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona. Nandray tsika mametraka fa ny dimy lalàna, dimy tsy lalàna fa dimy tafiditra ao anatin'ny alliance d'Abraham. Ao anatin'ny alliance ny Abraham. Ho azavaiko le izy dia manompoka androany ataovy azo antoka fa miorona ianao ary mitoetra tsara ao anatina fahatakarana tsy hozongozonina fampianaran-diso. Dimy tsy fihinana fa ny dimy man'ny asa an'Andriamanitra. Satria manana mpisorona be tsika zay velona mandrakizay tahaka ny Melkizedeka nanateran'ny Abrahama ny ampafolony rehefa nitondra mofo sy divay. Ndao miditra landalina kokoa tsika. Ahoana ary ny image na sary an-tsaina hitondrantsika ilay endriky ny fahamarinana hijoroantsika ao anatin'ilay teny fiainana zay zarainy eto androany. Tsotra le izy. Fantatrareo tao edena rehefa nivoafitaky ny devoly i Adama sy Eva dia zao ny zavatra nitranga. Nalainy devoly ny fahefam-panapahana n'izao tontolo izao teny ampelantanan'i Adama. Fa ny zavatra anankiray nongotan'Andriamanitra tsy tao edena rehefa voarainy Lucifera ny fahefana rehetra nongotan'Andriamanitra ny azonaina. Amen. Mba tsy tonga ny olona ho velona mandrakizay ao anaty fahotana. Inona ny dikany? Misy zavatra zany ny soron'Andriamanitra tao amin'izay rehetra no ariny mba ahatonga ny olona tsy afaka hisetrasetra hiverina amin'ilay natiora tsy izy tsony inanany an'izay tsy tokony hohaniny ka tonga azo velona ao anaty fahotana. Fantatrareo? Andriamanitra zany tsy manana anjara tsony eto ambonin'ny tany eny ampelantanan'ilay ratsy ny zavatra rehetra. Dia nitady hevitra Andriamanitra mba anapahany eto ambonin'ny tany mba ahafahany mamerina an'izay zavatra very rehetra ho andreo olona zay nanaiky sy nandray an' Jesosy ao anaty fanekena ho mpiara-miombonantoka aminy. Mihaino tsara ve tsika? Noho izany raha misy zavatra ny soron'Andriamanitra tsy anjaran'Andriamanitra tsony no manome antsika fa anjarantsika ny mamaritra eo amin'izay zavatra ananantsika eto amin'izao tontolo izao ny fisiny ny anjaran'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Azonareo le izy tsy tanteraka zany ilay fiaraha-miombonantoka raha tsy manapatsapany ianao hoe manana anjara eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Zay mahafan'Andriamanitra miditra tsehatra miaro ny fanananao sy ny mombanao ray manontolo satria napetraka ao izy ho mpiara-miombonantoka manana anjara eo amin'ny fiainanao. Dimy tsy lalàna fa ny dimy alliance ao anaty fanekena. Ndao hiditra landalina kokoa tsika. Fa ny ompinoana teo anatrehan'Andriamanitra nataony Abrahama le izy. Midiky fa miafinao amin'ny dimy ny ariana avy any an-danitra. Miafinao amin'ny dimy ny tena arena avy any an-danitra. Zay no mahatonga an'Andriamanitra miantso ny mamona tsy marina. Mamona hoe tsy marina. Raha tsy matoky amin'ny mamona tsy marina ianareo amin'ny fomba ahoana ny tantananareo ny tena arena. Misy io tena arena io fa ny kristianina matetika tsy mijoro matoky amin'ny mamona tsy marina. Mamona tsy marina zao tontolo zao ampelantanan'ilay ratsy. Tena arena
le avy amin'Andriamanitra natao an'zanany. Ina ny fandraisany le tena rena amin'ny fanomezan'Andriamanitra sy fitehirizana le tena rena ao ambadiky ny fatokinao sy ny fijoroanao amin'ny fanekenao fa manana anjara eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ny ndray matetika ny tsy tiavan'ny olona mianomba ny dimy na izy mahihatra tsy te handoa na izy tsy manam-pahatakarana ny lanjan'ny fisinzy anjaran'Andriamanitra zay dia tonga manaonao foana izy hoe tsy ilain'Andriamanitra fiainao manontolo nefa n'Andriamanitra maza ny tsara velatsy dimy mara tsy vitanao kenao ve ny fony zavatra rehetra ho n'Andriamanitra. Ianao mbola mety ho karazan'le olona anankiray ohatran'le mpanan-karena ny teny hoe efa nataoko tao ny zavatra rehetra fa tena araka anao a. Dia Jesosy amin'ny dimy fanananao dia omeo malahelo any dia viana araka kenda satria nahoana tratra teo a fa tsy marina ihany izy satria mbola mitoky a amin'ny mamoana tsy marina izy. Ao vetsika rehefa nanotany olona tsy nakataon'Andriamanitra dia no esoron'Andriamanitra ny azonaina teo fovoany sa fandreo ny olona inana izay tsy tokony hohaniny ka velona mandrakizay ao anaty otany olona. Hitantsika zany amin'ny Genesis toko fahatelo a ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra ary ny andininy faharoa amby roapolo. Izao tontolo izao a nanany Adama fahefana nalain'ilay ratsy tsy ilay narovan'Andriamanitra fa misy zavatra narovan'Andriamanitra tao fa le zavatra rehetra izay nasain'Andriamanitra ny tapahany ihany. Ko ny dimy dia toy ny votsy fihinana fa lay anjara avy amintsika izay an'Andriamanitra hifandraisantsika amin'ny ara-piombonana amin'izay nitahiny atsika. Zay no mahatonga amin'ny Mateo Marka toko faharoa folo. Marka toko faharoa folo Jesosy dia tena niteny mihitsy ny fisiny io anjara io ary mazava be ny fanambarana rehefa niezahana nalain'ny fariseo sy ny sadoseo fanahy izy. Dia nitondrana izy aroa izy taminy anizy io sary soratra io aroa izy taminy any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy aloavy any Kaisara zay any Kaisara ary aloavy ao n'Andriamanitra zay n'Andriamanitra. Dia gaga taminy reny fa ng'Andriamanitra mila vola ka maninona no alohany aminy zay tokony ho anazy. Misy anjara tokony ho anazy rehefa tonga ny fisika ny tax dia voasazy ianao rehefa mihoatra amin'ny fepitaona ny tokony andoavanao azy fa saingy Andriamanitra tsy maniraka anjely mantontony eny am-baravaranao satria fantan'izay nitahiny ianao a dia manararoatra ianao fa maninona nataon'Andriamanitra misy tsy paralelisme zany tsy hoe zavatra noarana zany hoe ohatr'izao fotsiny fa zavatra mitombony zany. Taxa Kaisara dim'Andriamanitra tsy mahare ka ho an'Andriamanitra. Ao vetsika mila mijoro anao manapahatakarana ny zavatra rehetra izay apetrak'Andriamanitra ka tandrema fa mahatonga amin'ny pastera mitoro teny diso mametraka hoe tsy ilaina ny dimy dia mbola tsy manapahatakarana tsara izy fa hiditra lalindalina kokoa arsika taiza le trasy nahitana an'le dimy ho ao anaty fanekena. Halleluja. Hitanareo ao amin'ny dimy ny ahafantarantsika fa mifandray amin'ny anjaran'Andriamanitra ho atsikasika amin'ny fananana izay eketsika fa tsy tolotsaina avy any amin'ilay ratsy tsy fitaka tsy mifaizantsika mametsifetsy na tsika matsilo ratsy anango kareny eto ambonin'ny tany amin'ny mamoana tsy marina zay pelantanan'ilay ratsy fa ny fatoka itsika fa matsiaro an'Andriamanitra tsika fa izy nanome atsika ery ka nahatonga atsika ho ambinina. Ao a misy zavatra tiako hazavaina kely. Ny hoe fitahina dia mihoatry ny tsodrano, mihoatry ny teny a ny hoe fitahina dia mihoatry ny teny tsara zay ilazaintsika hoe zay ilazantsika hoe filazantsara fa io le atao hoe BERAKA amin'ny teny hébreu zany hoe karazana pacte de paix mifetsony azy amin'ny teny frantsay zany hoe karazana fampiorenana misy fiadanana mahatonga atsika hifandray amin'ny lanitra ny hoe BERAKA dia misy dikany ihany koa amin'ny teny hoe ny fahafahan'ny lanitra miditra tsehatra mikarakara ny raharahany tany ao anatina fanekena sy aliansa. Ny fitahin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia tadio zay no hamaritra ny fahafahanao misitraka ny lanitra misokatra. Tsy arabola io, tsy arabola ilay BERAKA io fa mety tsisy ninininy ianao fa renao mihitsy hoe mananjavatra ao anatinao.
mitondra zavatra niondam-bato ane Jakoba raha niala avy any amin'ny Isaka izy ka voatsodrano fa nitondra BERAKA izy dia nahita ny lanitra misokatra atao betela tsy marety ho an'Andriamanitra. Fa ho azavaiko aminao androany manaraka tsara tsika Jakoba nahazo teny fikasana tsy mendrika ho azy fa namitaka izy mba azahoany an'ilay izy. Dia eo no izara amintsika amin'izay ny fizotran'ilay tena fitahian'Andriamanitra ho raisitsika rabaky teny mihitsy hoe zao no lazain'Andriamanitra teo ambavany Isaka dia inona nyfataterahany zany teo amin'ny fiainan'i Jakoba ho raisitsika amin'ny atsipriany izay dia ho fantatro fa izy fiatraikany amin'ilay mofo sykapoaka hoaninao androany maraina ilay izy. Mamela tena amela belatra kely fa manana fotoana kely fotsiny ipetrahany io miseza fa tena ho azavaiko amin'ny atsipriany ilay izy. Amen. Ny atao hoe BERAKA. Zany na tonga ny Esau rehefa tonga akatsodrano izy tsy manao menanao tsony ozy izy ny dadany lasany Jakoba daholo le izy. Ny antony efa lasa le BERAKA tsy azo averina indroy intsony. Io tsy le hoe bonne parole na le hoe bénédiction tsy bénédiction ny fiantsona azy diction parole béné bonne fa BERAKA dikany hoe BERAKA lay teny tsy azo averina indroa fa indray mandeha any le izy nefa misy fiatraikany sy impact eo amin'ny fiainanao ray manontolo. Ka ny BERAKA dia fitahiana tokana natao ho an'ny olona anankiray misarika ny fahitampity manokana avy any an-danitra ho an'ny olona io naiza aleny sy toerana ijoroany. Io le mahatonga ny anjara voatondry ny olona anankiray isy fiadanany lanitra miatrika ny fanoheran'ny tany. Mampisy fiadanana ny fiainan'ny olona anankiray io satria mampisy fiatraikany momba azy avy any an-danitra. Zay le fisokafany lanitra avy amin'ny fitahiana voaraina. Tononiko androany fa aminao io fiadanana io isokatra ho anao ny lanitra ary noho ny azo fijaliana dia isy BERAKA be azonao raisina avy amin'i Jesosy atonga ny lanitra ho tsy hikatoky na fa hifankahita amin'Andriamanitra mandrakizay. Amen. Dia hitanisa ary aho hoe ahoana ny fisehon'ilay izy. Jakoba ohatry ny tsy afaka nitsodrano ny zanany rehetra ka nanolotra n'io BERAKA io. Fa Andriamanitra no namangy meloa amin'ny fotoana satria mety isy gidagida tao amin'le Jerosalema ny Jakoba. Raha ohatra ka nivory izy dia olona anankiray satria tsy maintsy raha ihany no menany io. Izy amin'izy 12 lary. Genesis nampahitany tompo terainy izy fa rehefa mamaky dia omeny foana ianao. Genesis 7:30-12 ary Jakoba nonona tany amin'ny tany fivahinianany rainy dia tany amin'ny tany Kanana. Ary zao ny tantaran'i Jakoba. Rehefa 7 taona Josefa dia niandrondro tamin'ny rahalany izy fa mbola zaza dia tamin'ny zanaky Bila sy ny zanaky Zilpa vadiny Jakoba rainy ary Josefa nitato-bolana tamin'ny rainy. Ary zao ny tantaran'i Jakoba. Tantaran'i Jakoba ny tantaraina tsy ny tanisa taranaka be dia be izy fa Josefa rery no lazainy tao. Vakeo amin'ny teny frantsay fa tena hoe descendant Jakoba dia Josefa. Fa iza ny ambony. Lasan'i Josefa ny BERAKA. Alléluia. Ny apôstôly Paul dia nilaza fa io BERAKA io voaraitsika avy amin'ny Abrahama ho an'ny kristianina dia nandray ny fitahiany BERAKA avy amin'ny faneken'ny Abrahama tsika. Efa fantatro amin'izay le BERAKA fa manomboka azoko tenitenenina foana amin'izay. Amin'ny Galatiana 3:9-10 fa manondro taranaka anankiray ny taranaka Abrahama fa tsisy tsony izy rehetrarehetra Kristy Jesosy rery. Ao amin'ny Genesis 7:30-12 vakitsika teo Andriamanitra dia miresaka ny amin'ny Jakoba sy ny taranany. Reto tonga dia nanondro ny Josefa amin'ny Baiboly. Eto dia misy zavatra somary mahatalanjona kely satria raha mitanisany taranaka Andriamanitra dia ny arbre généalogique anao no tonga dia efa lazainao zao toa ny tetiarana. Taranaka Adama ohatra tonga dia manomboka any amin'ny Kaina Abela etsetretretretra. Hitantsika anaty Baiboly zany. Fa ny Baiboly dia milaza fa sarotra ny mandray tsodrano ny taranaka Jakoba satria be loatra. Fa tsy maintsy manondro olona anankiray io BERAKA io. Nahoana? Satria Josefa dia nanondro ny tandindon'i Jesosy. Tandindon'i Kristy Josefa. Zany hoe le marim-panehoam-pamantarana ny amin'ny Jesosy Kristy dia naseho tamin'ny tantaram-piainan'i Josefa. Nyvadian'ny rahalahin'i Josefa tahaka ny Kristy koa
nyvadiany rahalahny izy Jodasy. Tany Egypte Josefa nialoko rehefa nailiky ny rahalahny. Jesosy koa nentina tany Egypte nialoko rehefa ninjeny Herôda. Josefa tahaka ny Kristy ny sarina sehony. Rehefa miresaka zany no baiboly ny taranaky Abrahama dia olona tokana ihany ny tondrony Jesosy. Salam'izay koa Jakoba. Rehefa miresaka momba ny taranaky Jakoba dia tsisy redôly ny ambiny fa Josefa ny fantatrao satria izy nitondra ny Beraka. Tsy Robena no nitondra ny mariky ny fanekeny Abrahama. Tsy Dina vavy, tsy Simeona fa Josefa no anarany. Fanekeny io tahaka ny nanjoany Esau zay tsy nitondra ny fanekeny Abrahama. Zany no antony nahatonga ny Josefa rehefa nanofy izy dia nahita masoandro sy volana. Ngamba fantatsika io tantara io nahita masoandro sy volana izy. Dia le masoandro sy volana tao anaty nofy izy akay raha fantatrareo dadany sy ny mamany. Dia nahita kitana be dehibe koa izy ireo kitandreo ny rahalahiny. Fa ozy izy le tao anaty nofy ny akohaka teo anatreny. Tamin'io Josefa tsy nahalala ny dikan'le nofy fa napahitana fotsiny izy ary tao anatin'le nofy mahavariana ino tsara tsy nahita ny tenany izy hoe izy. Ny kitana dia ireo rahalahiny, masoandro dia ny ray, ny volana dia ny reniny. Jakoba nandika an'io nofy io. Fa ny tenany mahagaga fa tsy mba voalazany mihitsy hoe izy tao anatin'le izy rehefa nandika ny dadany. Tsy niteneniny rainy. Kitana goavana noho ny rehetra ve izy sa masoandro? Fa hitako dia zao. Tsy nilaza ny rainy Josefa fa ny rainy Josefa ny saina Jakoba rainy hoe ty zazy ty no mitondra an'le Beraka. Ny antony vao nanomboka hita le nofy ny tantara Josefa dia nanomboka nikasika ny fony Jakoba Andriamanitra nampahafantatra azy ny fisian'le fanekeny Abrahama ho tao amin'ny Josefa. Dia inona zavatra nitranga? Nividy akanjo maro loko izy. Iny akta profetika. Tsy voatery hiteny Jakoba hoe zao ny tena toerana nisy an'i Josefa ho an-trano. Fotsy izy hoe natsiaro izy ny fanekeny Noa arc-en-ciel. Rehefa nanao fanekena tamin'ny Noa Andriamanitra dia ozy izy jerena amin'andro fa misy havana. Dia ozy izy hoe ohatrany io havana io niprovo-panehoako aminao ozy izy fa famindra-poko tsy ala aminao. Amen. Isaky manao fanekena zany Andriamanitra dia maneho faneho-pamantarana. Noho izany namena ny Josefa le akanjo maro loko mba anomezana toky any Josefa fa izy no mitondra an'le Beraka. Alleluia. Zany hoe mari-panehony hita maso le izy fa tsy nitsoro ny rainy fotsiny. So ampikorotana an'izy 12 lahy efa lamina isan'andro. Azonareo petraky le izy. Izy no mitondra ny mariky ny fanekena hita maso. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa. Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Noa. Dia teto Josefa koa nanaovany Jakoba fanekena. Fa ohatran'ilay endriky nitsodrano efa miampity hita maso ihany le akanjo maro loko. Zay no nahatonga ny rahalahin'i Josefa vao nanomboka nahita azy. Dia inona ny rovitiny voalohany? Ny akanjony. Akta profetika daholo zany. Anio mila teny velona sika mialohan'ny fanambarana anazavako amin'izay ny latabatra sy ny fanekeny Abrahama. Tamin'ny Jakoba nandray tsodrano indray tamin'ny fanekeny Abrahama avy amin'ny Isaka dia voatay izy saingom-bola ny fampitolona tamin'ny anjely. Eno le izy. Fa inona ny antony? Tsy ampy ve ny fitahiany Isaka nomena azy fa maninona izy no mbola mifampitolona tamin'ny anjely andray fitahiana fanondroany? Ny antony dia tsotra. Voalohany Andriamanitra tsy mba tsy marina fitaka ny nandraisany an'le fitahiana fa tsy natao azy le izy. Raha ny andro kely izy nety an'le izy fa nanao zany avy amin'ny tenany izy mba handraisany azy. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Le izy eny renireny reny mamany fa ozy izy Andriamanitra tamin'izy roa latao kibo ary ny zandriny ho anapaka ny zokony. Azonareo fetraky le izy firenena roa ny ao ozy izy. Zany hoe le teny efa natao anazy ihany. Fa izy nentin'ny fanahina dia nanao an'izay fomba nazahoany an'le izy. Dia zay no nahatonga le vokatry le BERAKA satria le BERAKA tsy maintsy juste ny azahoanao an'le izy. Nasozavaiko tsara amintsika. Dia manahoana zany hoe Jakoba tiako fa Esau no alako. Efa ao anatin'ny planin'Andriamanitra ny fisian'i Jakoba. Fa ny afetsifetsen'i Jakoba tsy eken'Andriamanitra na tiany ary Jakoba satria Andriamanitra marina. Fa izy nahita pasterana zany. Ho azavaiko aminao le izy.
rehefa lasa nitsodranony Jakoba zay tokony ho any Esau fa lasany Jakoba dia zao nitsodrano ao anatin'ilay izy. Niaino tsara tsika hijeritsika hoe atraizany famariran'Andriamanitra mandrapatonga antsika eo amin'ny latabatra mihitsy ty resaka ty androany. Genesis 7:7 ka hatramin'ny 8:9. Tena nantony izy ka nanoroka azy ary Isaka nandreny fofony fitafiny dia nitsodrano azy ka nanao hoe ny fofony zanako tahaka ny fofony sazy nitainy Jehova. 9:20 ary anomezan'Andriamanitra anao anie ny andony lanitra sy ny tsirony tany ary vary sy ranom-boaloboka betsaka. Anompo anao anie ny firenena maro ary ekeokeo atrenao ny firenena samihafa. Ho tompo au pluriel io ao anaty baiboly amin'ny teny frantsay ho tompony rahalahinao anie anao ary ekeokeo anatrenao zanaky ny reninao. Voozina anie zay rehetra manozona anao ary asoavina anie zay manisy soanao. Jereo le izy. Ny 9:20 jereo ny fitsofandrano teto dia vary sy ranom-boaloboka. Kanefa Jakoba tsy nisy vary ny voleny zany na ranom-boaloboka fa piompy izy. Ondro be dia be. Asanareo na manao remarque fa vakio tsara ny baiboly. Zay ny mahatsara ny mandinika baiboly. Ondry amanosy ny betsaka. Fa ary ondry amanosy io tao amin'ny Labana nazahoany anazy. Tsy nanana fitahina tamin'ny fambolena mihitsy Jakoba fa fiompiana ny nisy azy. Zany hoe setra nisy azy zany tsy agriculture fa élevage. Teto ny fitahina dia tsy miresaka momba ny fiompiana mihitsy. Fa ny beraka avy any amin'ny Isaka resaka fambolena. Vary sy ranom-boaloboka. Remarque kely alohan'ny irsonao ihinana. Tsy nanana fitahina tamin'ny fambolena mihitsy Jakoba. Zany no antony vao nandrehan'i Josepha izy nanofo ny laza fa iakoka teo amin'ny Josepha ny rahalahiny. Izy mivady lehibe dia nandray ny akanjo maro loko izy ary nanomean'i Josepha satria fantany fa Josepha no anoy an'le fanekem-pitahiny Abrahama tsy tanteraka teo amin'ny fiainana fa beraka tsy maintsy mepita ao amin'ny taranany. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Tsy Robena le izy, tsy Dina le izy, tsy Simeona le izy, fa Josepha miprofo ny mpanan-karena indrindra tany Egypte. Dia tadidrio efa nandalo pasazy tao Egypte Abrahama ary nanan-karena be tao. Isaka koa efa tany Egypte samy nanambe daholo izy mianakireo. Dia sainy fa Josepha koa tsy navaritry ny rahalahiny tany Etopia na tany amin'ny tany Filistina fa navarotra tany Egypte. Azonareo apetraka le izy zany hoe le Medianita nividy anazy nivarotra azy tamin'ny Potifara tao Egyptianina dia tsy fantatr'ireo fa noentin'Andriamanitra nakany amin'ny toeram-pitahina nisy ny fanekeny Abrahama izy. Manaraka tsara tsika fotrany somary atoko milamina be mihitsy nefa mila mifantoka tsara. Jakoba tsy afaky nisitraka zany fitahina zany nahoana raha tokony ho any Egypte izy dia tany amin'ny Labana. Zany hoe raha tsy tonga tany amin'ilay toeram-pitahina vao homana izy dia tsy afaka mifandray tamin'ilay fitahiny Abrahama no manin'Andriamanitra amin'ilay endriky ny blé sy ranom-boaloboka. Zay no natonga azy nitonantonana any amin'izay toerana nisy fanambinana ho azy zany satria nisy tsodrano mitondra beraka izy fa tsy ho azy le izy fa ho an'i Josepha. Ranomarina tafiditra tao anaty fanekeny Jakoba fa transition tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Transition satria nahoana Andriamanitra tsy nanaiky nitondrany le izy tanteraka vokatry ny hafetsehn-dratsiny. Dia zay natonga azy niora tamin'ny anjely fanondroany novana mihitsy ny anarany voatafiditra izy. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Rabo seketabia. Andriamanitra marina tsy maintsy nijoro Andriamanitra namerina n'le fitahina satria tsy marina nandraisany azy tamin'ny Isaka. Raha ny tokony ho izy tokony ho ampy nitsodranin'ny Isaka fa tsy feno ny fepetra ara-pahamarinana amenona an'le izy. Andriamanitra tsy mba tsy marina. Sotra tompo fa marina ianao. Halleluja. Tamin'ny Labana nandraisany ny areny tao Andriamanitra no nitahazy dia ozy izy Andriamanitra hoe tena tsisy tafiditra tao anatin'le tsodrano mba avakio le tsodrano tsisy tafiditra tao amin'ny tsodrano misy ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany. Le tsodrano
vary sy ranom-boloboka betsaka ny eny manao ny azy a ondry manosy betsaka ay zary zany tsodrano zany anompo anao ny firenena maro ny akohako anatrehanao ny firenena samihafa ho tompony rahalanao io rahalanao ao pluriel izy tsy manana afa-tsesao rery ao vetsika izary le olona rahalahy be dehibe au pluriel lazay nitsodrano Isaaky reo fa nga niteraka hafa koa le rangaty io izy to zay ralahy ihany mety an-tanàna tsy tanteraka taminy teo izy Andriamanitra alohan'ny epitana ao amin'izay tsy maintsy mifampitolona ianao satria tsy ampy le tsodrano voalohany fa tsy maintsy miditra amin'ny tsodrano faharoa satria olony fanekena ihany izy teo izy Andriamanitra récupéreko zay raraka teo amin'ny Jakoba fa hovaina ny anarany tsy ho Jakoba intsony fa le Jakoba mpamitaka hitanareo nitsoin'Andriamanitra le arina tamin'ny voalohany nampidiriny le anarana hoe Israel. Ka Josefa nanana le fanekam-pitahiana avy amin'ny vary sy ranom-boloboka ohatra tamin'izy tao am-ponja dia niona tamin'ny olona anankiroa eo amin'izay miditra isika amin'le fanekeny ranom-boloboka sy vary ny ray mpanao mofo ary ny ray mpitondra kapoaka ny mpanjaka vao nanomboka hita amin'ny Josefa satria Josefa mpamaky ny tantaram-pirazanany dia fatany a ny feonany Abrahama tamin'ny Melkizedeka fa isaky misy endriky ny kapoaka sy mofo eny an-tanany dia velona ny fanekeny Abrahama tao ampony Josefa ozy izy hoe tapitra amin'izay ny galerako satria miona amin'ny olona mpanao mofo sy mpitondra kapoaka zay signe de bénédiction d'Abraham talohan'ny nitahian'Andriamanitra azy dia ozy izy Josefa hoe mifarana teo amin'izay ny galerako fa hiditra ho any amin'ny palehako ako. Alléluia. Fa ny mpamantarana amin'ny endriky ny kapoaka sy mofo vao niseho fa fantany fa nanomboka hisokatra amin'izay ny anjara voatendriny dia nanomboka nitsiky Josefa hoe vita treto amin'izay ny tantara satria tia le faneho-mpamantarana avy any amin'ny Abrahama fa manomboka amin'seho ny antony naiza misy zanaky Abrahama ka miona amin'ny olona mpitondra mofo sy ranom-boloboka dia fantany fa ny fitahiany Melkizedeka no aktiven'Andriamanitra eo amin'ny latabatra. Ka ny fitahiny Abrahama dia manomboka tamin'ny fotoana niona tamin'ny Melkizedeka nitondra mofo sy divay. Dia andao ovakitsika amin'izay ny Genesis 3:20 manaraka tsara ve nareo? Ny 9:20 ka hatramin'ny 9:420. Ary Lameka nampirafy ny anankiray ny anankiray Adar, ny anankiray Izila. Ary Adan teraka ny Zabala izay rainy hafa koa zany lalaka le ny teny ity zany. 420 azafady tsizy le 4 voavary. Alleluia misaotra tompo amen. 520 dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe ho tahian'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany ary isaorana ny Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao dia nomeny Abrahama azy ny ampafolo ny zavatra rehetra. Ao vetsika aroy ny mpanjaka ny Sodoma tamin'ny Abrahama omeo any olona fanofananana hoeto ho anao ihany. Hoy Abrahama tamin'ny mpanjaka ny Sodoma zay efa nanangatanana tamin'ny Jehovah Andriamanitra avo indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany fa tsy handray nataritra na fekapa aza amin'izay rehetra mety ho anao. Zany hoe feran'Andriamanitra izy tsy handray fanampiana avy amin'ny Sodomita fa ndreo ataonao hoe zany nampanan-karena satria ny fonondreny mitoky amin'ny fananana. Sary-piaro tamin'ny Abrahama izy Andriamanitra afa-tsy zay efa nohan'ny zatovy sy ny anjaran'ny olona zay niaraka tamikany dia anera sy eskola ary mamre aoka ho raisin'ireo ny anjarany. Ao vetsika ary ny 20 ary Melkizedeka mpanjaka ny Salema mivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Nitsodrano azy amin'ny lalan'i Mosesy dia tahinanao rehefa makatohan'Andriamanitra fa tamin'ny Melkizedeka voatahy Abrahama rehefa narabay ny mpisorona teo mbo-pionana dia efa vita le izy. Reo mifampiaraba tonga dia mivadika tsodrano le izy satria nahoana lasa mamoaka beraka ho azy. Alleluia. Ny fionana eo amin'ny latabatra tsy marety ka ho an'Andriamanitra.
ka ny feona Melkizedeka tamin'ny Abrahama rehefa ny fampiarahaba zareo dia nitsodrano azy Melkizedeka tamin'ny anaran'Andriamanitra avo indrindra satria nitondra mofo sy divay Melkizedeka. Dia inona ny zavatra nitranga? Levy tao amin'ny Abrahama nandoa ny ampahafolony a Melkizedeka anomanana ny ampahafolony ao anaty alliance tsy foana any amin'ny lalàna. Misy zavatra tiako fantatrao izy satria ny ampahafolony tsy décision an'olombelona, ny ampahafolony tsy fampianaran-diso, ny ampahafolony alliance amitoy ny angavany amin'ny Abrahama toizany taranany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Fa maninona ny mofo sy divay nampiarahana tamin'ny ampahafolony? Fa maninona ohatra ka tonga dia voaneona fotsiny tonga dia hoe alohavy ny ampahafolony dia samiala. Ary tsisy nandrisika eo alohavy ny ampahafolony fa mifaneho-ponoana tao amin'ny Abrahama fa izay nananany dia an'Andriamanitra dia tonga dia zao vao tonga ny mpisorona nanome azy tao anatin'ny alliance sy fanekena ny sokatra ny fony Abrahama amponoana nanao hetsika izay le hoe hetsika ny fitarihan'ny fanahy nanolotra ny ampahan'izay tokony ho an'Andriamanitra satria Melkizedeka soliteran'Andriamanitra. Oka ho an'ny Melkizedeka izay tandindon'Andriamanitra izay an'Andriamanitra, ary aoka ho an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara. Mino afa mazava amin'izay ao tsika. Halleluja. Zanaka Abrahama rehefa miona sy mahita ny famantarany mofo sy ranom-boaloboka dia fantany fa tonga ny fotoana handraisan'ny fitahiana amin'izay. Dia jereo fa teto no nanome dimy Abrahama ka ny dimy tsy lalàna fa ao anatin'ny alliance sy finoana. Ko rehefa tonga tany Egypte Josefa dia jereo fa nanjary inona ny asan'ny Josefa tany? Nanana blé, nanana vary be dia be izy en abondance fa tsy biby fiompy tsy akory. Rehefa tao Josefa dia zao mpanondrana vary sy ranom-boaloboka be dia be ny Egyptianina. Vao tonga tao Egypte Jakoba dia nahita vary tritsika be dia be, tena tonga dia ozy izy Jakoba hoe ty ary le tsodrany dada fa miseho amin'le zalahy ty. Tanteraka ny vision Josefa rehefa tonga ny ekohaka taminy amin'izay zao anefany mihaino tsara tsika, mbola tsy vita mihaino tsara ianao. Zao anefa ny zavatra nitranga tonga ny ekohaka tamin'ny Josefa mifanaraka tamin'ny isan'ny nofony ireo rahalanyireo. Nisy fionana tsy nalala azy akory dia ny ekohaka. Tonga indray ny fahanroany ny fekofana faharoa vao mahatateraka an'le teny sy le tsodran'ny Isahaka tamin'ny Jakoba ihany koa hoe ho tompony rahalanao amin'izay ianao. Satria le fiverenana fahandroany nanomboka ny teniny zalary Joda sy ndretrarehetra hoe ndretra izay ho andevonao. Ahoana ny sehoany izay? Rehefa nizahan-toetra azy Jakoba dia inona ny fizahan-toetra nataon'i Jakoba taminy? Sady nomeny vary nampitondray ny kapoaka. Io indray le zavatra. Voaka indray le kapoaka sy ranom-boaloboka sy vary. Nasisika ny tena anatin'ny fitoeram-bary le kapoaka. Fandraisana zany. Tandidy ho fandraisana zany, révélation fandraisana zany. Zao tsy tanteraka amin'ny fanompony Israely ny ovafo tena anaiky an'i Josefa amin'izay hiala amin'ny fahazaran-drasiny raha tsy efa tanteraka amin'ny fanio-pamantarana amin'ny mofo sy kapoaka izay nentina tany anaty verina avy eo amin'izay izy nangalatry nareo. Zay tsy tokony satria tsy tokony nihinana fandraisana nareo amin'izao temponareo zao. Zany hoe le sakafo teo zany sakafo mpanefena fa tsy sakafo mpampandrosoana azy. Avy nihinana zareo sotro sy ny karazany nandeha amin'izay nafeny Jakoba tany amin'izay Josefa tany amin'izay le kapoaka dia tsy maintsy mody niazakazaka zay mitondra kalesa misy zavatra veriny amin'ny mpanjaka ny kapoaka faran'izay tia indrindra. Azonareo le fetaka le izy. Fa izy le izy didina tao le vary tsy ndrara inona vera rehefa be dia be ny ao an-tanàna tsy mahareteka. Halleloja. Ino fa mivoaka tany le kapoaka. Teo amin'izay vao nangovotra ry zareo satria tonga tany amin'le fatra ny fiovana faratapiny. Barataka amin'izay. Zay mantsy misy an'izay rahalana izay tao hoe tsy efa nanisy raha tsy azy zay vao barataka. Zany hoe raha tsy nisy an'le fandraisana zay fandika amerenana azy tsy tanteraka amin'ny fiovam-pony. Dia hitareo bokin'ny Genesisy amin'izay taoriny le kapoaka izay nafenina sy ny mofo rehefa miverina amin'izay izy fiovam-po.
Nareo intelo zay ny kapoaka sy mofo. Voalohany tsodrany Isaka. Faharoa voalohany fanekeny Abrahama. Faharoa tsodrany Isaka tamin'ny Jakoba tsy tanteraka teo amin'ny fiainany. Fahatelo mari-pamantarana merenana ny rahalahiny Jakoba Josefa zay niodina taminy satria tanteraka ihany ny fibebahany ary fanefany tanteraka koa le ambony faharoa otompon'ny rahalahinao ane ianao. Tsy tanteraka ny teny fikasana raha tsy misy fanekena. Miomana androany fa zay beraka verehetre ho averina amilony fa tsy ho afa beraka ianao. Tsy possible, tsy possible satria efa tonga ianao. Ninona beraka very rehetra teo amin'ny fiainanao. Androany ny fotoam-pamerenana anao. Miandry anao eo amin'ny latabatra Jesosy avy any Nazareta. Ataontsika ity tanana mafy be. Taovy mafy tsara ho an'Andriamanitra. Halleluja. Zavatra hitako zany tato dia tsotra. Tsy azony Josefa ny rahalahiny raha tsy nisy takalombary sy ranom-boaloboka. Tsy tanteraka amin'ny fanompon'ireo nanaiky ao amin'ilay tsodran'ny Isaka, tsy tanteraka tamin'ny Jakoba eo ho mpanomponao ny rahalahinao. Tena navoaka vavany zareo misy taorian'ny teny ndreto zay ho andevinao. Aiza nisy jiosy ekohaka amin'ny firenen-kafo zany, tsy haken'ny Jehovah zany. Fa zao jiosy ny saritava ohatry ny endriky ny jentilisa. Maneho an' Jesosy nidina monjy ny jentilisa. Naka ny endriky ny jentilisa. Halleluja. Fa tsy maintsy misy takalo-pandraisana aloha vao mety lesy satria ao amin'ny fiombonana ihany ny résolution ny problème rehetra. Ao tsika ny miditra. Halleluja. Satria raha tsy mivelatra ny latabatra tsy tanteraka ny communion. Amen. Amen. Mosa tsy amen. Halleluja. Tanteraka le vision. Manapaka ny rahalahiny izy. Tsodrany Isaka tsy tanteraka tamin'ny Jakoba ny rofiny ambokadiny dôly. Halleluja. Tsy natao hisitraka ny fanompon-dralahiny izy raha tsy efa nanomboka ny sitraka ny vary sy ranom-boaloboka aloha ireo lahin'ireo. Tsy afaky ny ambabo ny taranak'Israely mihitsy Josefa raha tsy nandesiny zotra tsara izy tao anatin'ny norme amin'ny fanekena. Ary vokatry ny fahatsoloana sy fitariana zay ny mahatsara ny révélation. Azonareo izy. Ny révélation tonga dia mampitoetra eo amin'ny toerana misy anao io. Wow, andray rehefa avy eo. Zay beraka verehetra. Korasia. Amen. Raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Androany izy famerenana amin'ny lohan'ny ndray. Androany izy fananganana vaovao ndray. Niza raha lahan'i Josefa efa lasa lavitra rehetra iaiky ny fahotany androany maraina. Ary eo ry mifanekena amin'ny fahotany izy fananganana vaovao. Satria rehefa tanteraka ianao tsy possible hitondra kapoaka mandeha amin'ny ditra zany. Tsy maintsy isy maramila manenjika ianao misy zavatra nalainao fa tsy mendrika anao. Dia zao nifarananao verina ny an-tany zay nakanao azy ihany. Aiza izy eo amin'ny Jesosy. Fa tsy eo amin'ny Josefa akory fa tandindona le izy. Ary rehefa tonga ao mibaradaka amin'izay, rehefa avy mibaradaka mbi amin'izay fa ato an-trano dia misy gauchena amin'izay. Halleluja. Zay mahatonga Jesosy miteny zay mihinana nofo sy misotro an-drako manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Ary amin'ny fotoana iverenantsika ho aty amin'izay satria ao amin'ny lampany raiky misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia tsy nilaza taminareo ani fa ndeha amboatra fitoerana ho anareo hoe zanako efa vonona ne sy voavoatra ny toerana ho anao efa malalaka ny latabatra, efa vita ny couvert, efa tafidina ny ranom-boaloboka, efa eo ambony latabatra ny mofo, erahako mihinana aminao. Ny antony fitiavana mandrakizay nitiavako anao, zany nampaharetako ny famindram-poko anao. Za rehefa tia dia tiany hatramin'ny farany. Raha satria malala eo masoko ianao, be voninahitra sady tiako. Firenena ataoko solonao, miverena amiko agnana. Fa raha miverina amiko ianao dia ahoriko indray. Tsy te hanary ianao zany ny haiko ny namonjeko anao. Tsy ohatry ny olona manome takalo zavatra hafa rehefa mahita ny fahalavonao. Tsy le tokana an-datsa anao fa le tena misaina ny anarina anao. Raha misy ny fanantenana opo, tena manantena ny fiovanao indrindra, tsy leo akaikinao mety leo anao, tsy manodidina anao anaratsy anao, tsy retry fosafosanao any ambady, fa le tokany hitomano anao, vonona ny
manangana anao, vonina ny trotro anao, vonina ny tondra anao ao an-tany. Alleluia. Jesosy no anarany. Alleluia. Hitako tato anaty Baiboly fa raha taranaky Jakoba, Josefa, taranaky Abrahama, Jesosy, olona tokana ny fantatr'Andriamanitra eto ambony tany. Jesosy no anarany. Fa amin'ny alalan'ny finoanao any olona tokana io dia afaka ny sitraka ianao ny fitahiny Abrahama rehetra ihany koa. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Tsika tsy miaina amina dimy prinsipa, tsy prinsipa ny dimy, tsy lalàna, fa fatsika mahatsapa fotsiny fa mananjara eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ntaony antsika isainy actionneur eo amin'ny fiainanao izy. Izy tsy maka zavatra betsaka, 10% avy aminao satria izy efa nanomeny rehetra. Raha ohatra mantsy izy isaintsika mbola nomeny mihoatra noho izay efa nomeny, dia ohatra ny mametraka izany hoe mbola milatsaka ny zavatra efa nataony. Izay no mahatonga ny Paoly nilaza, izay nanomeny ainy mamaim-poana ho anao, zanany latokana ho anao. Tsy homeny miaraka amin'izay koa va ny zavatra rehetra. Misokatra ho an'ny rehetra ny fiainanao rehefa manome lanja ny fanomezan'Andriamanitra ianao dia Jesosy Kristy. Aotsika. Noho izany tsy ny rehetra tsony ny azonanao fa ianao mahatsapa hoam-po fa mananjara eo amin'ny fiainanao izy. Izy tsy miteny hoe 90% no ilainy. Fa raha ianao tsy mahatoky amin'ilay mamoana tsy marina, ny ampafolony tsy omenao akory ho an'Andriamanitra. Raha mahatoky amin'ny ampafolony eny olona ny ampafolony fotsiny, fa tsy izy ihany migereny eo arak'izay tiany eo e. Efa vitany centre ohatra izay. Efa vitany centre. Ahoetsika. Fa zao tsy zavatra terenana ny herenanao. Tsy hoe verena amin'ny elo akory ianao raha tsy mandoa ampafolony. Tsy mianasy ny ampafolony. Fa tsapana ao anaty alliance. Fa mila matsapa-teny ianao. Misy anjara amin'ny tompo eo amin'ny fiainako. Iny le anankiray nesorony fa tsy napetrany eo ambany fanapahany Satana avy any amin'ny Adama fa nitehiriziny. Iny anjara zay azy iny. Iny anjara zay azy iny. Nitehirizina anao mba hanananao ny mandrakizay ao anatinao satria iny le mofinaina. Amen. Naveriny eny le izy eo amin'ny latabatra. Raha tamin'izany izy niteny hoe aza mbola mihinana, dia androany izy niteny hoe tia ny tena fihinana. Halleluja. Eo amin'ny latabatra misy fiainana be dia be. Jesosy taranaky Abrahama nafantatra izy ny asarobidiny fisianao eo amin'ny fiainany. Mahafantatra koa izy androany ny asarobidiny famonjeny ianao. Tiany zasy ianao androany akasitraka sy ny mivoninahitra azy amin'ny fo feno firaisana sy fiombonana amin'ny tanteraka. Halleluja. Mbataio e haitondra ny fanahinao kasi Walala ampio ao tsy alaminy fanatrehanao meu faindrena tsy sisike tsy anao angano meu finona marisike andeha ambony rano tena tô vavaka ao ponao zay iry zay. Bataio e haitondra ny fanahinao kasi walala ampio ao tsy alaminy fanatrehanao e meu faendrena tsy sisike tsy anao anganangano meu finona marisike
mandeha ambony rano. Jesosy androany marainy zay tsy mpangalatra kapoaka fa nomena fafana isitraka eo amin'ny kapoaka. Ianao no nanaiky ny sotro kapoaka vita feno ota teo amin'ny ara-panahy. Ianao namelona kosa ny kapoaka ny fahamarinana eo amin'ny endriky ny rano sarobidy ho tandindo ny famelan-keloka. Raha niandry ny rahalahin'i Josefa ho ao an-trano. Mandraka androany Jesosy tsaroko ny teninao hoe tsy sotro amin'ny tony ranom-boloboko toy ny tsony amandra-piavinareo amin'ny fanjakany raiko. Tsy sotro amin'ny tony vokatry ny tany tsony. Na mangetaeta azy ianao dia milendalenda mahita anay androany maraina fa tsy afaka misotro tsony ianao. Satria efa niteny ianao hoe tsy akisotro jus ane ny fiandrasako anao ao an-trano. Tsy nitiky tsony fa ianao fanomezana ho ahy amin'ny fiverenanao tanteraka eo amiko. Jesosy raha mandinika izay ny adalanay, raha mandinika izay ny fihodinanay, tsy mendrika akory ho eto androany maray fa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao mananantoko izay androany fa iombona amin'ilay tianay famindraponao dia mihoatra lavitra ny alehibe amin'ny fihodinanay. Raha mandinika ny taranak'i Jakoba mahatsiaro ny ditran'ireo Jesosy, nefa ireo no novidinao dia manome antoka sy fanantenana ao anatinay fa ninona faratsinay rehetra tsy zany akory ny tianao hita fa ny fiverenanay Jesosy. Sokafo ny fonao androany maraina, ny tenena amin'Andriamanitra dia manova fanekena amindray. Mbola vonina izy ny andray ianao amin'ilay famindrapo maraina hitsenany ianao eto amin'ny fanandriany. Tompo Jesosy io ilay malala ny fotokana sady mihevitra anay indrindra, ny tianay indrindra. Androany maraina izay manantona anao amin'ny fona rehetra. Tonga izay Jesosy teny hiteny aminao hoe sarobidy aminay ny fanoloranao ny tenanao. Tsapanay fa tsisy afaka hijery anay tamin'ny fahaverezanay. Fenao nidina avy any an-danitra Jesosy. Nanaiky ny kapohana, nanaiky ny esona ny rorana natao tsinitsinina Jesosy. Enina mafy taminao azany dia nekenao satria tianay ianao. Tiako ianao hisokatra ny fonao mba sainao ny akipio masonao hoe iny Jesosy manantona anao. Mijoro anoloanao izy dia mijery anao amin'ilay masoandra kely honenanao fony dia mijery izy hoe zanako amin'ny fitiavana mandrakizay nitiavako anao. Aza manamelo teny ianao fa mbola mihoatra lavitra no fihodinanao. Nanolorako ny aiko sy nandatsahako ny rako anadio sy hamonjy anao. Sao ny ambatiako dia tia ny hafany. Amin'izao sisy izao aza manota intsony. Mandehana amin'ny fiadanana, mandehana amin'ny fahasambarana, mandehana amin'ny fahafahana, amin'ilay endriky ny fitiavana izay nizaraiko anao tsisy tampony. Fa an'io Jesosy dia manao fanekena aminao izay. Fanompo anao tahaka ny rahalahin'i Josefa nanompo azy dia hanompo anao koa izay. Ny rahalahiny ihany izany hoe izahay izay miombona aminao latabatra tsy hafa fa sakaizanao. Dia ilay tandindo ny fihevinao misy ny rahalam-piodin'Andriamanitra. Fa androany tsy ilay mpiodina tsony ny anaranay fa ilay miverina sy resy lahatra hoe ho atongotrao. Ndaontsika hiteny amin'i Jesosy. Sokafo ny fonao dia teneno. Ampanimpoko anao ny momba manontolo Andriamanitra. Ny masoko, ny sofoko, ny vavako, ny foko, ny fanako rehetra, ny tongotro, ny atsipiriam-piainako rehetra, ny any anatiko rehetra tia ray manontolo Jesosy. Anjakao sy tapao ny fiainako fa anaiky ianao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy tompo tamin'ny alazaina madiana azy dia nandray ny mofo izy. Mpitsanganantsika rehetra. Rehefa nandray ny mofo izy dia nisaotra, vakino ny mofo dia hozy izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo. Zao natao ho fahatsiarovana misaora azy. Saotra tompony amin'ny mofo
maneo ny tenanao le nofotro ny vakina tsy andairany fahafatesana fa nandresiny hery ny fahafatesana misaotra satria ny fidirany ao anatinay dia anovanay ny fandraisana androany Jesosy dia fandraisana mpanaiky ny safidim-ponay hijoro amin'ny sitraponao mandrakizay fandraisana androany dia fandraisana ampitoetra anay amin'ny fiadanana amin'ny sitraponao mandrakizay fandraisana hitondra fanovanana eo anatinay ka raha ny loha azy vitanao ny manangana azy zay faloavanao anatinay sitrano Jesosy androany tia ny tenanay enompo anao sy ny momba anay manontolo ao koa tanteraka araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy amen tahaka izany koa ndroany mboloboka mari-panehoana ny ara-panahy ifandraisanao ny famindram-po iraisiny tanteraka ny famelan-keloka ka nananao antoka fa mpanompo vela heloka ianao iray amin'Andriamanitra ty le fanekena vaovao sady mandrakizay zay nalatsaky ny tompo antsika ho famelana ny fahotantsika ka no vinanao vintsika mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandram-piaviny misaora azy misaotra tompo ny amin'ny kapoaka ny fanekena fandroany zay le tafiditra ao an-trano manantena fiaina sy miandrandry zany avy aminao ary rehefa vita ny kapoaka dia nitsodrany Melkizedeka ny fanjakany Melkizedeka dia fanjaka mpisorona kanefa zay amin'ny alalan'ny fandraisana an' Jesosy dia tonga fanjaka mpisorona ao aminy firenena nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany anehoana ny fahatsarany mivavahinao androany dia tsofo rano ny fiainanao satria afaka hitsodrano ohatra Melkizedeka ianao mombanao ray manontolo eo anatrihan'ny fiombonanao mofo sy kapoaka mitompo sokafo ny vavanao dia tsofo rano ny fiainanao ray manontolo ray masina amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko ranoko ny fiainako eo ny fitoeran'ny fiadanana ny fanimpoko sy ny mpiara-manompo amiko rehetra ambarako sy toronoko androany tompo ny fitoeranay niaraka ao anatin'ny fiadananao mandrakizay ny famasinanao sy ny fahamarinanao any anjaka eo ny fiainanay mandrakizay tsisy arombaka anay amin'ny tananao mandra-piavinao dado ary na plano ny fahavalo rehetra tsisy oambininy reny fa ianao ny asa tanteraka eo ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy halleluja halleluja fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy mana saora azy amin'ny fonao manontolo saora azy amin'ny fonao manontolo tiako ianao tompo mba mafoya famindrampoana ny tananao no miazonay ny mpiavako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io ilaiko ny ansaranao tiako ianao tompo tsy mba nafoya famindrampoana ny tananao no miazona ny fianako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io ilaiko ny ansaranao toky ianao teo amin'ny fiainako seu não vai fazer isso aqui em minha não se sou eu mira que eu nie tsara não toky ianao teo amin'ny fiainako
nanapahatsapana tao ambony hoe mazava taminao zavatra tian'andriamanitra ho zaraino tena renao ny fahamarinan'le teny a fifandraisan'le fahamarinana ny fandraisan-dahatra omponao kasian'andriamanitra ianao atsangano hoe tanatsika na tena fantatsika mazava tsara l izy ny fiadanan'ny tompo amin'ny fiainanareo a zay fatokiny zay amaly anareo naiza naiza ninoninona fijoroanao amin'ny teny tanterahanao pahatakarana dia tonga amin'ny fiainanao a voatahiry mandrakizay aza matahotra fa miasa andriamanitra andao tsika ifaly raha videran'ny tompo misy zanak'andriamanitra afaka milakoraka ho an'ny tompo rehefa miky sika hoe alleloia dia ho an'ny tompo ny voninahitra zay zao tsika hika alleloia andraso aloha za mbola mika hika alleloia tsika dia zao tena hoe heritry tanteraka tsika zany hoe asio fandresendratra nao anatina hoe fa ny tompo ny voninahitra ny amin'ny fotoana rehetrarehetra ny amin'ny zavatra ny momba anao rehetrarehetra any tompo ny voninahitra manisa telo a tena hoe tsy vitan'le izy hoe mika mafy ianao fa ny ao anatinao tena hoe miheritry tanteraka fa anao jesosy ny voninahitra isa roa telo isa roa telo dia zao hidiran'andriamanitra tsika misy an'izay rahalahako zay eo a i denije a tsy haiko na fantatrareo izy dj misehatra kristianina iary ifaly tsika ao amin'ny tompo dia tianasanareo zany zay a zay mirahalahy hoe ndao tsika anao fideran'ny davida tena ndao tsika hideran'andriamanitra tena hoe aza mametraka ataonto amin'ny fiderana zay ataonao fa miderany tompo fotsiny fa andriamanitra ny karakaranao tena anao livraison aminao andriamanitra androany manaiky an'izany mino an'izany venao tena tianasy zay tena hoe aza mijerinao akaikinao mety misy mpivady eo sa menatra zany za chéri falo amin'ny tompo hoe zay tena aza mijerinao akaikinao ato dia anao sy jesosy io davida mpanjaka tena mpanjaka izy tamin'izay fa izy tena hoe tanany-tokantrano moa ny teny madama rehefa aveo fa ozy izy raha zaho ny toy izao dia tsy avy amiko fa avy aminao ka raha ifaly ianao androany a aza mametraka zavatra manakatsaka to dia mifaly somary teritery aloha seza fa afaka misitaka kely amin'ity escalier tsy manindry tazadomina fotsiny ilay caméra kony a
fa tena mifalia ao amin'ny tompo tena hoe ndao hiara hitsemboka ao an'Andriamanitra e ndao anao fiderana tena vonona ve nareo tena vonona lasitsika androany a satria nika alelohantsika teo dikany aleloha moa ifantatsika hoe ny tompony voninahitra dia zay na anitanany anareo a rehefa mideran'Andriamanitra santsika tena hoe eto tareo rehefa ny fanjakan'ny tany a mandalo ny président république tena mametraka voninahitra be ny olona androany tsika ilay mpanjaka ny filoha eto filoha eto tena hoe ndao tsika nome voninahitra azy ndao tsika idera azy ny fanjakan'ny tany manana ny azy fa ny tsika mihoatra lavitra n'izay ndao tsika tena hoe idera azy tsika androany nasainy teto dia ndao tsika ifaly azy fa tena hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ho karakaraintsika androany fa za mametraka tante a aza hoe za idera tompo dia omeo anazy izy non mifaly fotsiny dia lasa arytsika fa anao livraison Jesosy ary ndao are Solution, me junto no dia não, banque fui bem. Sabotsy.
Eto mpamboana dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra dia faly manonona fiadana tompoanao dia tena hoe androany anisan'ny samy andray an'le BERAKA antsika tsirairay avy le efa voatonona teo le efa tany saina teo dia samy efa nandray za ihany koa dia tena andray dia ampiravy-ravona tanteraka ampifaliana tanteraka sady anaratra ny Jesosy tsika rehetrarehetra eto androany vonona vena hoe somary hafahafa kely aminao indray androany fa tena hoe ianao sy Jesosy fotsiny aza mijery anay aty aza mijery anay aty fa tena hoe ho anazy rery satria izy rery amin'ny asandra antsika eto izy nomentsika voninahitra amfono rehetrarehetra ozy izy ny tegna andriamanitra amin'ny anarany Jesosy mite afatanana ny firenena rehetra miobio an'andriamanitra fa Jehovah no avy indrindra ka tokony atahora mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy mankalaza n'andriamanitra any ary mankalaza ny mpanjaka antsika mankalaza Manota,
cherish you never fails me. All my days I've been held in your grace. In the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire. In darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yes, every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running out me. Your goodness is running out, it's running out to me. In my life, Savior, I'm surrendered all. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Yamana uwe, selefitera na mampahere. Dia gizi, itanura, kaya mandeni, tatabe, enke, ulchape, fal, iteran cheso. Dia gizi, itanura, kaya mandeni, tatabe, enke, ulchape. Fal, iteran cheso, por ser
Zao faly mihitsy hoe niarana nompo an'Andriamanitra niarany ravoravo tamin'ilay mpanjaka antsika iraisana dia Jesosy Kristy teto androany satrotsika hoe tena atsona daholo ireo ao ivelany rehetra ireo mba iray fifaniana amintsika voafetra ihany koa moa fotoana ie asiana ray zao e misy tena tia namany veto androany misy tiany ralahany sy ny anabavany veto misy tiany Jesosy veto ao amin'ny abolanao mahafinaritra mihitsy le ten'Andriamanitra hoe avy eo amin'ny vavantsika io mahavelona sy mamono tsotra kely zany hoe tsy ataoko izay mamono fa aloha le mahavelona aloha tononononiko izay tsodrano sisasisa na ho any zanako na ho amanodidina anazy sisisa dia androany tsika hiteny eo amin'ilay vavantsika e ndao hiteny hoe tiako ianao Jesosy teneny mafy be hoe teneny hoe je t'aime Jésus hoe teneny hoe I love you Jesus sa dula kela hoe once a day Jesosy rehetra Bravo, zanai tanjeso, ijuruako, favulumbelungo, e favere, fambola itaro, e famahate, fambola velungo, squazzatalo, fananga mirendam somaro, simuti andrano, fulanul fabarbo. Vitangitalo, e fa pandu, il è fiena a poco, Zafanio, van fuoco fa e fanar, pandu, e di fiena a fa Zafie, ma non è samana no, na tu valeur, di rivelazione indicino, a sempre, para amare mi cantare. Tianareo ve
Sao hoe mbola misy fotoana ohatrany miandry atsika any fa zao ataovy azo antoka hoe mandova lanitra ianao misy fidarana mihoatra any tena hoe zay foana ny afatra ary zay zay no fifoazam-panahy tena entona filazantsara marintsika de raha ho avy ny tompo de zao ira ray ty tena marany avy aminay amin'ny rahalahy le izy a fanirinay fanirinay amin'ny rahalahy de faniritsika rehetrarehetra hoe tenena amina akaikinao hoe mino aho hoe a fa hitanao any an-danitra fantatro hainareo tiry ty fa sady irayntsika izy a no ataontsika vavaka izy zany sady afatra no hoe vavaka ho antsika rehetrarehetra fa zay olo rehetrarehetra tonga ato tsy misy tavela zany fa raha ho avy maneno ny trompetra ano ny fotoana izao matoky an'izany ho irayntsika zay iry zay ho an'izay mahazo mifandretana raisy mitananao akaikinao fa ho an'izay tsy voatery le izy fa hoeto ambavaka leo akaikinao tena tonono ny anarany fa hita azy ianao hitsena Jesosy amin'irao any lanitra Sukia misy afo mampafana miredaredy eo amin'ny fiderana misy firaisampanahy misy hery mampiray anambatra indray ny fizarazarana Sukia toy ny ety ambony tany Maruni mijerantsika ny an-danitra fananiany nany ety nasany fankaty ifampitantana zao irayntsika many sady jereleo akaikinao Mialitaran fideral miandatsika nandatra ny fahazavana Mifanilo an-tananao ny fanasina lazanao tsy mamono fa manome ay vaovao Sukia rehefa mivavaka ianao misy hery vaovao ao ampokoao Raikunya falifirai Aitatsika Yaramanao Silambao Enimi
Mente. Asiurakoraka mafy eo ampanjaka ny mpanjaka. Alohan'ny isa rahantsika, eno ity zavatra anankiray ity. Misy olona miteny hoe tena eniko ny anatinareo any fa hovaliko le izy. Manala be ry zareo. Manala azy. Tena manala azy zay ato. Enoy, makany amin'ny boîte de nuit enao sao dia mieritreritra hoe tena amin'ny boîte de nuit ny fanaovana an'le teo. Eto ny tena fanaovana azy. Enoy any amin'ny boîte de nuit anao mandeha ny hariva ny fomaraina tsisy nininana miala fa vao mahay miampy le izy tsy fampitoromaso fiakarana tosi-drasiny sisa. Marina sa tsy marina. Fa rehefa eto anao miaraka amin'ny Jesosy miala le izy, miala ny aretina, miala ny rofo, miala. Hitanareo, tsika tena manala azy esorina daholo zay tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Ao anatin'ny fiderana misy opération tsy takatry ny saina. Tsy maretega ao an'Andriamanitra. Alleluia. Mafantatrareo? Allah ohatra vizambizana zany trovarovana daholo vatako rehetra. Jerika sianina vao vita ny fiderana en forme tsika. Tena ao tsara. Amen. Ny antony satria eo amin'ny fiderana misy seza fiandrianana miorina. Andriamanitra mitoetra ambony seza fiandrianana ny fiderana. Alleluia. Eo izy ny mahazo aina. Ka androany hariva misy toerana anankiray mampahazo aina n'Andriamanitra zay. Ary zay tsara hoentinao mody. Hoentinao mody le izy. Teneno akaikinao dia rao Andriamanitra hoe meo voninahitra foana izy. Le mandindisy iny hoe fanetreteny iny. Atao tsinitsinina ny tena hoe eo anatrehan'Andriamanitra. Aza manao ohatran'ny Saoly hoe fa manaova ohatran'ny Davida. Saoly tsy mety mandia hoe nongotana teo amin'ny seza fiandrianana. Fa Davida mpandia hoe nampitoerana hatramin'ny taranany seza fiandrianany. Alleluia. Alleluia. Mahita fa le BERAKA hoe eo amin'ny fiainanao mandrakizay. Tsy ho rava mandrakizay zany ianao. Jesosy joro anatanteraka amin'ny fahafenona amin'izay banga rehetra eo amin'ny fiainanao. Mahita ny fifalianao maro toerana ako, ny fiadananao maro toerana ako, ny fiombonanao amin'Andriamanitra maro toerana, ary ny fifaliana tsy esorinao ny fiainanao zany. Le zavatra mitady tsy ampifaly anao any an-trano iny hovain'le fiderana androany maraina, avadika ho fifaliana sy fandresena ho anao. Alleluia. Amin'ny lafim-piainanao ray manontolo, tsisy fahoriana zany eo tokantranonao, tsisy ranomaso zany eo tokantranonao. Fifaliana, fiadanana, fahasambarana, fahafenona, fahamboniana, fisandratana, fahalebiazana ho ataon'Andriamanitra anaraka anao satria fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluia. Firy androany mifaly tamin'Andriamanitra ny tena mipitaka. Ndaontsika ity tanana mafy eo mpanjaka mpanjaka. Halleluia. Tompony tompo. Halleluia. Lay mendrika eo ambony fiderana mandrakizay sady be famindrapo Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitanareo any Jehovah ka iaronareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Enoy farany mandrea fa be dia be ny nafan'Andriamanitra androany. Reko mihitsy Jesosy eo anatiko miteny hoe nanafaka anao izy. Teo ozy izy ny tompony hoe iny anie ozy izy famantarana fotsiny fa tsy dia ho anao loatra. Ho an'le manatrika eo koa ozy izy tiako tsapanao efa niasa androany. Zao aza primina any le fanasitranana. Misoraty ianao vavolombelona ao misandratra ny any onjy efa niteneniko ny aza Jesosy nanafaka azy fa tsy izy akory. Tsisy nametra tanana ianao, tsisy naninona fa mifideranao n'Andriamanitra izy nikasikasika ianao tao averenao ny tompony voninahitra. Zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra maty zao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty zao nareo. Amen. Amin'ny latsinainy amin'ny sekoly ny latsinainy maraina dia soraty any le vavolombelona tahin'Andriamanitra toko.